De ahoana moa zany, kolona daholo a, kolona ao amin'i Jesosy, fiadanana amintsika rehetra. De ahoana moa zany a, misy namana anankiray a, tonga mivavaka foana izy. Mazoto izy mamonjy toeram-pivoriana, mazoto izy mamonjy sabata, mazoto izy mamonjy fiankofana isan-karazany a, ny fiderahana, ny intercession présent foana izy. Zao aloha no message ampitaina amintsika sady ampitaiko amin'ny tenako ihany koa. Misy passage any amin'ny baiboly any a, Matthieu 7:1-2 fantatsika rehetra hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko a no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko a izay any an-danitra. De ilay sitrapony ray izay any an-danitra mifampitohy amin'ny vokatry ny fanahy izay efa tsindrintsika eto foana, izay no miabotirany résultat zany, izay no manamarina fa juste eo anatrehan'ny soratra masina ilay olona fa tsy ilay zavatra andresantsika teo hoe mazoto mivavaka, mazoto mamonjy zavatra be da be isan-karazana. Fa izay zavatra izay nefa tsara ihany koa no manamarika fa Andriamanitra tsy toa Yahweh Elohim dia mandinika ny vosiny fo, ka amin'izay le fahazotoana mamonjy toeram-pivoriana, fivoriam-bavaka sy ny sisa rehetra izay a, tena mandinika ny anatitsika Andriamanitra. Izany hoe tsy raraka tany ihany koa zany izay. Fa raha ohatra hoe resaka défilé de mode a, resaka zavatra ohatran'izany no andehanan'ilay olona mamonjy fivoriam-bavaka, resaka hoe fanaovana show, fanaovana intéressé, fanaovana zavatra ohatran'izany tsy mi-intéressé an'Andriamanitra izany. Tsy zavatra ahafahana mandranto ny lalana andehanana any amin'ny fiainana mandrakizay zany. Ary vao maika ary ho pire satria ho accentuer ny démonie ao anatin'ilay olona, ho abotsy ny démonie ao anatin'ilay olona izay ego zay, de ny farany ho surdimensionné ao anatin'ilay olona de ho potika tanteraka ilay olona. Zay ny amin'ny teboka voalohany iny. Ity zavatra ho resantsika androany ity mantsy a de somary sarcasme kely napitan'ny anabavy a tamiko tao anatin'ny commentaire hoe ahoana ho zizy raha ohatra zaho zizy a mazoto mamonjy fotoam-bavaka, tia mamaky baiboly a, mifampitohy amin'ilay zavatra andresantsika teo ihany. Fantatro a ny hoe aza mitsangajanga, ny aza mamono olona, aza mitsiriritra, aza mitsoro vavolombelona andainga, ilaina amin'ny Exodus 20 miresaka 10 zany tsika, fa 4 fa 5 fa 4 fa 7 fa 20 toko sy andininy. Exodus 20 iaho teo. De misy point intéressant be no tenenin'ilay sueur. Misy point intéressant be no tenenin'ilay ranabavy tao anatin'ilay sarcasme. Tiako tsindrina fa le ranabavy tsy ohatran'izay fa mezaka izy maka ny toeran'ny olona. Izany hoe ao anatin'ny fanetretena zany no somary nanoratany an'ilay commentaire nampitany an'ilay hafatra. Merci beaucoup sœur, tononona aminao ny fiadanan'ny tompo. Tsy misy azo koa zany lazain'ny soratra masina. Intéressant be ty point ty. Le olona zany tonga foana izy ao amin'ny toeram-pivoriana, participer izy amin'ny zavatra be da be isan-karazany. Ho avy zao ny krismasy, ho avy zao ny fotoan-dehibe isan-karazany a, amin'izao faran'ny taona zao a, de misy participation be da be mihitsy izay anosehan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny toeram-pivoriana, toeram-piangonana anankiray a, ho an'ny isam-batan'olona avy a mifanandrify amin'ny andraikitra tokony raisina ao anatin'ny toeram-pivoriana anankiray. Tsy misy azo koa izay lazain'ny soratra masina. Ny tena marina ny zavatra rehetra izay a ambaran'ny baiboly a dia tsy maintsy misy connexion avy amin'Andriamanitra tsy toy ile hoe tarihiny fanahin'Andriamanitra. Tsy maintsy misy an'ilay esprit saint zany manazavatsika ny toko sy andininy rehetra raisinao amin'ny baiboly sy enoiny 5 sens rehetra izay vao afaka misaisir information sur la Bible isika. Averiko tsara fa ny toko sy andininy rehetra ao amin'ny baiboly a fanambarana isa-tsoratra, isaky ny contexte avy, isaky ny point sy ny virgule rehetra dia tsy maintsy misy lumière avy amin'ny esprit saint fanahy masina
Izay isika vao mahafantatra, afaka halala, afaka handray zavatsoa ambaran'ny soratra masina. Sinon mijanona ho angano fotsiny io mijanona ho tantara historio mijanona ho pensée philosophique mijanona ho zavatra be da be ohatran'izany zay afaka nonona antsika azy fotsiny ny soratra masina sainte écriture. De ny teboka farany nambaran'ilay anambavy de hoe zao izy anefa manantena ho voavonjy atao anatin'ilay sarcasme. Marina de marina fa ny olona be da be mihitsy atao anatin'ny tsisy resantsika ity zay miditra anaty fiangonana dia mieritreritra ny akamaroany maro am'ireny fa voavonjy izy. Ny soratra masina nefa de manambara fa vitsy dia vitsy no vonjena. Ekeko fa misy ihany ny torolalana ao amin'ny baiboly ohatra hoe zay mino sy atao batisa no vonjena, zay tsy mety mino no elohina. De miazakazaka be daholo ny olona any amin'ny resaka forma, batisa sitrike, batisa ATT, batisa izao hoe amin'ny fasike, amin'ny rivotra sy ny sisa rehetra de samy mifandrirotra ao daholo. Conditionnel be nefa ilay fepetra. Conditionnel be ilay fepetra ary arak'ilay efa nambarako tany am-piandohana teo dia Andriamanitra tsy toa de mandinika ny vo sy ny fo ary mamaly atsika tsiraray avy araky ny asantsika. Zany hoe par rapport amin'ny farisen-dahatritsika zany amin'izay zavatra rehetra irosotsika na batisy na tsy batisy ninona ataotsika na mandahatra sonoa ao am-piangonana dia mandinika ny toe-potsika foana. Andriamanitra tsy toa na mandorakotra isika na mandodimma isika ka ninona eritreretantsika abetsahana zany sy fatrana zany hoetitsika amenona ny kitapom-bola am-piangonana dia mandinika ny vo sy ny fo Andriamanitra tsy toa. Amezako an'izany rehetrarehetra izany dia hoy ny soratra masina hoe tsy misy mahay manantona raha tsy tao amin'ny ray iao Elohim izay naneraka hoy Jesosy Kristy. Jaona 4:4. Ary izao Jesosy Kristy no miteny eto no anangana azy amin'ny andro farany. Ny accès amin'ny fiainana mandrakizay ny fidirana ao amin'ny tontolon'ny fahamarinana, ny tontolon'ny soratra masina, ny tontolon'ny famonjena, tontolon'ny salut, vie éternelle dia tsy misy opportunité na vokatra avy amin'ny motivation atsika na amin'ny fihetsiketsehantsika na amin'ny fandresen-dahatritsika sy ny sisa rehetra zay ataoko anaty fonoteny hoe mety ho tsara izany, mety ho ratsy ihany koa, mety ho pire arak'ilay fanazavana efa netiko teo. Ny fidirana amin'ny fiainana mandrakizay ny fahazahoana ny salut de tsy misy avy amintsika na de kely ohatran'ny silakoara. Veriko tsara tsy misy avy amintsika izany fa tsy maintsy ao amin'ny tontolon'ny esprit Andriamanitra dia fanahy Jaona 4:4. Tsy maintsy ny ray no mihetsika, tsy maintsy ny ray no miasa, tsy maintsy ny tontolo ara-panahy avy any ambony no mihetsika de izay isika vao manana accès amin'ny filazantsara Jesosy Kristy. Ary izay no nahatonga nanindry an'le hoe resaka toe-po teo Andriamanitra mamaly atsika araka ny asantsika avy. Zany hoe Andriamanitra tsy toa ny ray avo indrindra no mandinika io toe-potsika io amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny zavatra ataontsika rehetra, amin'ny fandehanantsika any am-piangonana, amin'ny fandoavantsika rakotra, amin'ny fandraisantsika anjara isan-karazany toy ny hoe fibatana sonoa, ny fitendrena ao am-piangonana sy ny sisa rehetra zay afaka anapitsika an'izany. Andriamanitra tsy toa no mandinika atsika de rehefa voadinika ny tsara isika, ils sondent le cœur, ils sondent le rein. Rehefa voadiny tsara ny any anaty tsika lalilany hatrany amin'ny ADN-tsika sy ny système nerveux-tsika dia hitany hoe sahaza sy compatible amin'ny famonjena filazantsara Jesosy Kristy isika dia mihetsika amin'izay ny tontolo ara-panahy rehetra mampiditra atsika ao anatin'ny antsoina hoe fiainana mandrakizay salut. Ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa zay rehetra tian'Andriamanitra
amboariny toe-ponao amin'izay hoe fitiavana an'Andriamanitra izay ataovan'Andriamanitra tsy to no lohany amin'ny zavatra rehetra. Mino fa voavaly lay sarkasma kely nampitainy anabavitsika tany anaty commentaire-ny amin'ny hoe za de taranak'olona mivavaka rien zany. Za dia notezaina tamin'ny fivoriam-bavaka sy ny sisa rehetra rien daholo aho zany. Za tsy miteny hoe ratsy fa rien par rapport amin'ny herin'ny filazantsara satria tsy misy olona mahay manatona an'Andriamanitra tsy to, tsy misy olona mahay manatona an' Jesosy Kristy raha tsy tao amin'ny ray. Tsy misy avy ety amintsika olombelona ny fafana miditra amin'ny tontolon'ny fiainana mandrakizay. Zay ny azo ambara raha soatsika rehetra. Tainy Jesosy amanaraka indray.